Falindray androany miarabantsika rehetrarehetra aminaran'i Jesosy indrindra izay tsy nahatratra fotoana tamin'ny sivy sy fefany satria efa nanao fiarabana tamin'ny sivy sy fefany dia manona fiedana ny tompo amintsika tahak'izay ihany koa ho an'izay manaraka rehetrarehetra amin'ny alalan'ny tambazotra Facebook, YouTube dia miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy fiadanan'ny tompo aminao. Amen. Lazao kely ilay akaikinao hoe henon'ny tompo indray isika androany hoe. Amen. Tsy henon'ny paster tsika hoe. Amen. Za tsy manakambara aminao, za tsy malala fiainanao, za tsy malala izay ilainao, za tsy mahafantatra na inona momba anao fa ny tompo malala an'izany rehetra izany ary ny tompo mamatsy anao amin'ny fotoanany. Amen. Andriamanitra dia hitanao tahaka ny dokotera anankiray. Ny dokotera rehefa manao consultation, rehefa mijery ny données d'analyse rehetrarehetra dia mahafantatra hoe zao ny zavatra izay ilainy ty olona izay manatona azy ity. Fa io tsy azo tsapatsapahina fotsiny amin'izao ohatra ny fijerijeriko anao tsy ampy calcium, fomba fijerin'olombelona zany, fa tsy azo atao ohatra n'izany ny médecine. Fa médecine données réelles dia iny no menanao mifanaraka amin'izay ilainao. Ho an'ny olona tsy ampy calcium dia mena calcium, ho an'ny olona tsy ampy magnésium dia tahak'izay, ho an'ny mila tsindrona dia tahak'izay, ho an'ny mila teny fotsiny ihany. Misy fotoana dokotera tsy manome fanafody sa tsy mara zany, miteny fotsiny izy. Tsisy ninina mahasitrana anao izay omeko anao izy fa zao ny fisainanao no minamboarina dia teny fotsiny ihany men'ilay dokotera dia lasa ilay marary mody dia manontany eny an-trano ahoana hozy ny dokotera, tsisy ninina ho famboarina ny sainy zay fotsiny. Dia tahak'izay ihany koa amin'Andriamanitra. Za tsy mahafantatra na inona izay besoin anareo, fa Andriamanitra mahalala hoe nenianina zao ny zavatra ilainy, nenianina zao ny zavatra ilainy ary nenianina zao ny zavatra ilainy. Teny iray ny afafy fa ampy asoany tsirairay avy. Ary zany zavatra mahavariana tamin'ny mana izay nalatsaka avy any an-danitra. Mana anankiray no milatsaka amin'ny tany, olona vahoaka manetsiny sy amatapitrisany mihinana azy, fa ampy ho an'izy rehetrarehetra le mana masoa ary mameno an'izay rehetra tsy ampy carence any anatiny any. Dia tahak'izany ihany koa ny tenin'Andriamanitra rehefa afafy, rehefa raisinao amin'ny matenin'Andriamanitra azy dia ameno izay rehetra tsy ampy sy tsy metimety any anatinao any. Ozy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ainao an'izay mahazo azy izy inona tsara hony dia azo ainy ianao androany. Azao ilay namanao azo ainy ianao androany. Amen. Dia tsika maka teny ary Isaia tarika tsika ao anatin'izany fanambarana izany. Andevaka itsika voalohany ny Jaona 2. Jaona 2 dia avakitsika ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Jaona 2 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Andao vakitsika 7:20. Ary ny mpianany natsiaro tantaran'i Jesosy nandrava ny volan'ny mpanakalo vola tao tempolo ty. Ary ny mpianany natsiaro fa voasotra hoe ny firehetako ny amin'ny tranonao no aritra aina ay. Fa namaly ny Jiosy ka nanao tamin'i Jesosy hoe inona famantarana sehonao aminay no manao zao zavatra izao ianao. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe ravao ity tempolo ity ary amin'ny atelona dia atsangako indray. Fa hoy ny Jiosy 4 taona izao no efa nanaovana n'ity tempolo ity. Ka ianao va atsangana azy ao anatin'ny atelona. Neny 20 fa ny tenany Jesosy no tempoly izay nolazainy. Korinthiana voalohany 3.
Tiana voalohany toko fahatelo dia avaketsika ny andeniny fa 40 katramin'ny fa 70. Toy izao mivaka ny teny aminaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo. Ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia ho samain'Andriamanitra koa sisy. Fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Amen. Ireo teny anankiroa ireo no ifampizarantsika amin'ity andro anio ity. Raha omentsika aloha hevitra zany dia mazava ho azy ny zavatra izay nambara ny teny anankiroa teo tempolin'Andriamanitra. Ny zavatra izay tiako ifampizarana amintsika androany sady manao setup ihany koa. Izany hoe manao mise au point ny fomba fijerin'Andriamanitra mba ho marina tsara ny fahalalantsika ny sitrapon'Andriamanitra rehetrarehetra. Ny atao hoe tempoly dia tsy mitovy aloha amin'ny atao hoe fiangonana. Amintsika ilay izy hoe mitovy fa samy hafa izany. Ny atao hoe tempoly dia temple. Ny atao hoe fiangonana dia assemblée. Ny atao hoe tempoly dia toerana ivorian'ny fiangonana. Toerana ivorian'ny fiangonana. Izany hoe ny tempoly dia structure physique anankiray na rafitra azo tsapahitanana anankiray. Fa ny assemblée na ny fiangonana kosa dia zavatra tsy azo tsapahitanana fifangaroan'ny fanahin'olona mivory. Izay ny atao hoe fiangonana. Dia hozaraiko aminao anankitelo ny fanazavana amin'ity andro anio ity dia isitona tsokevitra kosa isika amin'ny farany hoe ray izay ny définition ny tempoly dia inona kosa ny tokony ho raisitsika sy fianarana sy zavatra tokony ho voaraitsika ao anatin'izay tantara izay. Ao anatin'ity baiboly ray manontolo ity dia tamin'ny andro tamin'ny vanim-potoana anankiray nivavaka ny Israely tamin'ny nanomboka ny tantara tamin'ny andro Mosesy. Rehefa nitondra ny vahoaka izy nivoaka ny Egypta dia nanao fanompo-pivavahana ho an'Andriamanitra tao amin'ilay atao hoe tany efitra na désert. Dia nanangana izy ireny atao hoe tranon'ilay fionana. Ny tranon'ilay fionana dia toerana ionana amin'Andriamanitra. Tsy any amin'ny toerana rehetrarehetra ny olona ny afaka miona amin'Andriamanitra. Fa ao anatin'io atao hoe tranon'ilay fionana io. Dia misy rafitra be dia be ao anatin'izy io. Misy efitra masina ao, misy efitra masina indrindra, misy jiro fanaovan-jiro 7 ao misy afo tsy azo ampirehetina amin'ny afo tanan'olona namboarina afokasika sy sisa rehetra ao fa misy jiro zay ao dia Andriamanitra ny mampirehitra n'io jiro io. Dia rehefa mirehitra ny jiro ao anatin'ny tempoly dia tsy azonao atao hoe raha ohatra tsy sendra maty io jiro io dia lasa ianao mankany tokotany na lasa ianao mandrehatra kitaina tsy fantatra dia alainao ny jiro dia ampirehitra. Tsy azo atao zay. Fa ilay jiro anankiray nampirehetin'Andriamanitra dia atohaka eo ny jiro hafa rehetrarehetra dia mandrehatra any tranon'ilay fionana rehetrarehetra. Ka raha maty ny anankiray eto dia lasa ianao maka ilay anankiray efa mirehitra ry dia iny ampirehetanao ny hafa ato. Dia rehefa nandeha ny tantara sy ny fotoana dia tonga teo amin'ny andron'ny Davida. Dia ozy izy Davida niresaka tamin'Andriamanitra ny eritreritra tao an-tsainy rehefa lamina ny fanjakana rehefa tsy dia nisy ady intsony indro ao izy mitoetra ato an-dapa kanefa ny fiaran'ny fanekena mitoetra anday. Andeha hanamboatra trano ho an'Andriamanitra. Dia ny antso any Natana-paminany izy hoe Natana mba te hanamboatra trano ahoana mety fe zany. Ozy ny teny Natana nilaza hoe ataovy izay rehetra ka sain'ny fonao fa Jehovah momba anao. Fa tsy nody akory Natana dia niresaka tamin'ny Natana Jehovah hoe tsy mahazo manamboatra trano ho azy any Davida fa ny zanany ny hanamboatra trano ho dia namboary Solomona ny trano. Dia izay nivakitsika teo hoe ny razambe antsika nanao an'ity trano ity tsy tadidiko intsony le taona nytononiny teo 20 taona safiry. Ka ianao fa hanangana azy ao anatin'ny atelona. Vita ilay trano voalohany dia iny atao hoe tempolin'Andriamanitra. Zay tempoly ny anarany. Dia iny tempoly iny atao hoe tempolin'Andriamanitra dia trano itoeran'Andriamanitra. Ina tsara? Ao Andriamanitra no mipetraka.
ao ny fanahin'Andriamanitra. Ny ao Andriamanitra mipetraka présence dia mipetraka ao izy. Dia ny sary teo amin'ny zanak'Israely rehefa eo Andriamanitra dia midina ny andro rahona. Zany hoe misy kolonna na nuage rahona ohatran'ity rindrina mijoro eto ity dia midina ohatr'izao izy. Dia eo Andriamanitra zay dia mijanona eny Israely. Rehefa miakatra iny kolonna iny dia tsy ao amin'io tempoly intsony Andriamanitra. Dia nidika zay miala ny Israely dia lasa ry zareo mandeha. Tamin'ny andro ny testamenta taloha rehefa natsangana indray ilay tempoly dia ny présencen'Andriamanitra dia ilay fiaran'ny fanekena dia napetraka atao eo dia ao ny présencen'Andriamanitra dia izay hitady an'Andriamanitra rehetra dia lasa miditra ao amin'ilay toerana izay atao hoe tempolin'Andriamanitra daholy. Taorery ihany ny tempolin'Andriamanitra. Nanangana sinagoga ny jiosy fa ny sinagoga dia tsy tempolin'Andriamanitra fa ray ihany ny tempolin'Andriamanitra manerana ny planeta tany rehetrarehetra. Dia tsy inona fa tao Israely tao Jerosalema. Zay ny mahatonga ny Jerosalema io iedivan'ny antoko-pivavahana anankitelo. Ny jiosy, ny silamo moa zany tsy haiko izay antony inona ny edivan'ny ralao hoe filambaniny ve sa inona fa dia ao ihany koa izy miady ary ny kristianina satria manina hoe tanàna masina Jerosalema satria manina taon'ny fonenan'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha ao no tempoly. Rehefa tonga Jesosy dia nanao démonstration amin'izay izy. Zao no lazainy amin'izay ny etape voalohany zany nandritra ny arivo taona teo eo dia ilay trano namboarina izay ny atao hoe tempolin'Andriamanitra. Mbola hoe nao ina tsara ilay tempolin'Andriamanitra? Ilay trano, tsisy trano hafa. Rehefa vita ilay trano dia seho tamin'ny Solomona Andriamanitra. Dia izao ny tenin'Andriamanitra nyresaka tamin'ny Solomona tantara faharoa toko fafito manomboka amin'ny 9:12 raha tsy diso efa nekeko ahy ity trano ity ho trano fireketana ka ino raha mampiatona ny andro ka tsy asiako ranorana milatsaka amin'ny tany na asaiko mandany ny tany ny valala na naterako arety mandringana ny oloko. Raha ny oloko izay natsona tamin'ny anarako no avy anetry tena hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanao ny bebaka dia hiaino azy lay oloko sy lay tempoliko lay anankiray lay tokany dia tao Jerosalema ihany. Rehefa tonga amin'izay Jesosy dia manomboka mivadika ny tantara satria maninona nanomboka tamin'ny vanim-potoana anankiray amin'izay nivadika tamin'Andriamanitra ny Israely. Leo ny Israely Andriamanitra. Rehefa leo ny Israely Andriamanitra nesory ny fanatrehany tao anatin'io tempoly io. Rehefa miala ny fanatrehan'Andriamanitra, rehefa miala ny présencen'Andriamanitra dia tsy tempolin'Andriamanitra intsony ny anarany io fa vatatrano sisa. Ary Andriamanitra tsy saro-piaro ny amin'ny vatatrano. Rehefa vatatrano sisa le izy dia mbola lasa ny olona mivavaka foana, lasa ny olona manompo foana fa manomboka efa manao passage amin'izay Andriamanitra tia le vatatrano hita maso temple fizika dia hoy izy Andriamanitra andefa tempoly vaovao dia tsy iza fa Jesosy indray ny anarany. Mahatonga an Jesosy hoe tempoly dia mitovy foana le définition natao hoe tempoly dia fonenan'Andriamanitra. Tadidinao fonenan'Andriamanitra, tranon'Andriamanitra. Dia ino ilay Jesosy Kristy satria manino Jesosy dia olombelona fa nasiana Andriamanitra ao anatiny. Andriamanitra ny velona ao anatiny. Zasenao zao vatana, aina, fanahy, corps, âme, esprit dia zay tsika vao manana ny fanamasin'Andriamanitra. Fa Jesosy Kristy corps et âme zay le Jesosy vatana iny ary fanan'Andriamanitra ny velona ao anatiny. Tsy manana fanahy petit f fa izy tahaka atsika tahaka asianao le hovonjena ndray andro any andovy amin'ny fiainana mandrakizay. Amenna. Fa ny azy ny fanahy masina le fahatelo ireo telo ireo. Zay Jesosy Kristy. Hozy izy rehefa nambarana ny boky ny Isaia hoe ny fanahin' Jehovah Tompo no ato amiko ary naniraka hitory teny somafaly izy ilaza fanafahana ho an'ny gadra rehetrarehetra. Dia nidina ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra tempolin'Andriamanitra. Mbola ao tsara ianao ny atao hoe zanak'Andriamanitra ihany koa dia tempolin'Andriamanitra. Ina tsara hoe ny zanak'Andriamanitra dia tempolin'Andriamanitra. Vao miresaka tempolin'Andriamanitra ianao zany dia inona ny dikany? Zanak'Andriamanitra. Tsy any amin'ny testamenta taloha intsony isika. Tany amin'ny testamenta taloha dia vatatrano
no atao hoe tranon'Andriamanitra. Vatatrano rindrina efatra no misy ny présencen'Andriamanitra. Zay le structure tsy azonao tediavin'Andriamanitra hoe lavitra be misy anay. Ka alao za eto no mipetraka fa ao Jerosalema misy azy. Dia ny tantaram-panompon'ny Jiosy tamin'izany fotoan'andro dia rehefa andavanandro-potoana izy dia manao fanompona any amin'izay misy azy ihany. Fa intelo isan-taona izy tsy maintsy manao pèlerinage na fivahinianana masina makany Jerosalema. Fety voalohany Paska, fety faharoa Pentekosta ary fety fahatelo voalohan-bokatra. Tsy voalohan-bokatra fa voalohan-bokatra ka Pentekosta iny. Fa fety fahatelo fetin'ny trano ratsakazo. Dia manao pèlerinage intelo isan-taona ny Jiosy. Tsy maintsy makany amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa tonga Jesosy dia Jesosy lay tempoly amin'izay. Mandehandeha izy. Mandehandeha izy. Il de tempoly. Zay rehetra misy azy dia misy ny présencen'Andriamanitra. Amen. Ary zay renao amin'izay ity anankiray fanambarana anankiray hafa ity. Zay rehetra misy ny tempolin'Andriamanitra ihany koa dia misy ny tenin'Andriamanitra. Misy n'inona tsara? Misy ny tenin'Andriamanitra. Jerenao ty zavatra tantara ao amin'ny tempolin'Andriamanitra, ao amin'ny tantaran'Israely ity. Ny boky, ny horonam-boky ny lalàna izay nisoratan Mosesy sy ny vato-fisaka izay misy ny dito folo dia natao tsy amin'ny toerana hafa fa ao anatin'ilay atao hoe na moa le izy tao le fiaran'ny fanekena. Napetraka tao io satria manino ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy ao amin'ny tempolin'Andriamanitra no mitoetra. Azonao? Tenin'Andriamanitra tsy azonao tedavina ny ivelany. Fa raha mila ny tenin'Andriamanitra ianao dia ao amin'ny tempolin'Andriamanitra. Dia lasa ny olona manatona ny tempoly dia vakiana eo amin'ny fanambaran'ny Mosesy. Vakiana eo amin'ny lalàn'ny Mosesy. Tonga Jesosy Kristy miova ny tantara. Lasa ilay tempoly tsy ilay trano intsony ka na dia ho any amin'ny trano ary ny olona dia tsy maheno intsony ny tenin'Andriamanitra. Mankany foana ny Jiosy fa tsy eno ny sofin'ozy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe mandraka ankehitriny dia noaja maina ny masony. Mpahafantatrao hoe fa ny Jiosy hatramin'izao mbola miandry ny Mesiany. Mbola miandry ny Mesiany izy menakavy. Mbola miandry ny mpamonjy azy izy menakavy. 2 taona aty aoriana mbola miandrandry izy hoe aiza le Mesia hamonjy ny vahoaka Jiosy. Ary ndray androany ho lazaiko anao sady ity tantara ity. Ho avy ny atao hoe antikristy ary io ny heverin'ny Jiosy maro fa Mesia. Ho avy io antikristy io satria io ny tena ary Jiosy izy io ny Jiosy tsy maintsy mino hoe Jiosy ihany ny hamonjy azy, tsisy firenena hafa eritreretiny. So dia mieritreritra ianao hoe i Donald Trump zany eritreretiny zany tsy mamonjy azy io, fatany fa tsy io le Mesiany, fa ny Mesia andrasany dia Jiosy tahaka azy ihany. Lay antikristy izay ho avy, lay bibity izay ho avy dia Jiosy tahaka azy ary io ny inony dia io lazainy fa Mesiany, io lazainy fa mpamonjy azy. Mandraky tiany androany ny Jiosy mandeha mivavaka fa tsy any intsony ny fanatrehan'Andriamanitra ary tsy ao intsony ny tenin'Andriamanitra. Ny olona afaka mandeha mivavaka, hitanao moa mokaverina manao backup kely tsika miverina amin'ilay tantara teo aloha. Ny olona afaka mandeha mivavaka any amin'izay tiany ale rehetrarehetra. Fa toerana ray ny ahitan'ny tenin'Andriamanitra dia ao amin'ny tempolin'Andriamanitra irery. Afaka misafidy izy hoe za te ho atsy satria tia metimety amiko, tia mahafinaritra, tia tsaratsara, tia ohatran'izao, tia mahafinaritra ny fiderana, tia mahafinaritra ny toriteny, tia ohatran'ity, tia ohatran'ity. Fa raha tsy any amin'ny tempolin'Andriamanitra izy no mandeha dia tsy haheno mihitsy an'Andriamanitra izy. Ary tsy ho afa-po mihitsy ny fanahy fa miaino izy, manaraka izy, sao ny atao, sao ny atao, sao ny atao, fa enony any anatiny any. Mbola misy banga foana. Ohatrany tsy mety afa-po e. Ohatrany tsy mety foana ho ale fiainako e. Ohatrany eritreretiko hoe ity ny mahavany olako e, ity ny matoy izao, toa mahazo miracle, toa mahazo vahaolana, toa mahazo karazan-javatra maro isan-karazany. Fa maninona no tsy mety feno satria tsy any amin'ny tempolin'Andriamanitra izy mandeha, fa mandeha fotsiny n'importe où. Dia tahak'izay ilay tantaran'i Jesosy teto, ny olona mandeha sinagoga etsy sy eroa
fa tsy mahazo izy ny tenin'Andriamanitra, tsy mahavoara izy ny tenin'Andriamanitra, ary tsy mahita izy ny présence an'Andriamanitra. Satria maninona? Tsy any amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ny mandeha. Hoy Jesosy niresaka zany mofo izay nidina avy any an-danitra. Izay mihinana ny nofoko irery ihany no tsy honoana mandrakizay, ary izay misotro ny rako irery ihany no tsy angetaeta mandrakizay. Raha miresaka an'izany izy afaka dia tsy fandraisana fanasan'ny tompony anaran'izany. Fa firifiry no mihinana sy misotro, masina be izy mivady eo am-pihinanana an'iny. Eo ny lahy mihinana tonga eo. Vavy koatra izay, sotro tsara. Fa tsy tonga ny trano akory mody rehefa avy eo, efa miady, efa fametsiny, efa mila hiteniteny foana. Ny alatsinainy, ny talata, alarobia moa zany dia fiainana tsy mandeha amin'izay loana. Fikorontanan-tsaina, rerahan-tsaina, tsy présence an'Andriamanitra. Fa ny présence an'Andriamanitra zany mofo izay midina avy any an-danitra, mihinana nofoko ianao, dia voky ianao avy mihinana nofoko. Ary misy fiainana mandrakizay ao anatinao. Mandeha ny tantara dinana faharoatsika ny deuxième temple. Temple moa masculin. Ny premier temple, ny tempoly voalohany dia ilay tao Jerusalema, efa rava iny. Jerena tsara ny ataon'ny olombelona, miezaka ny anangana ny efa rava foana. Izy tsy te ho actualiser zany, hoe tsy zany tsony zao. Fa ny azy le sentiment taloha ihany mbola miredareda ho ampony. Te anangana an'io. Ary faly mihitsy ny jiosy satria efa nisy sary anankiray izay, sarin'ny Donald Trump nijery ny maquette vaovao an'ilay troisième temple izay ho amboarina. Zay vao tena hiverina ny laza ny Israely sy maha-Israely ny Israely. Fa ho atsangana ny tempoly fahatelo. Mbola any ihany ny fon'ny olona, nefa ny fon'ny Jehova efa tsy any intsony. Hoy Jesosy miresaka, raha vao ity tempoly ity, fa afaka telona dia anangana azy. Hoy Jesosy miresaka, ny raza antsika nanangana ity tempoly ity, enina amby efapolo taona zay vao vita ohatran'izao. Ianao fa anangana azy ao anatin'ny atelona. Nefa zao ny ambaran'ilay Jaona toko faharoa, nefa tsy iza ilay tempoly izay ambarany sy ho atsangany, fa ny tenany izany. Jesosy no tempolin'Andriamanitra. Ao amin'ny tempolin'Andriamanitra irery ihany no misy ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra irery ihany no misy ny fahavelomana. Amen. Tsy naharitra ela io tempolin'Andriamanitra faharoa io. Fa araka ny lazainy, maty izy 3 taona sy tapany, atsasaka fetrandro ho filaza azy. Satria ny 3 taona sy tapany dia atsasaka ny 7. Ny 7 dia herinandro, ny atsasaka ny fetrandro 3 taona sy tapany. Zay ny navelomany teto ambonin'ny tany. Rehefa maty izy 3 taona sy tapany tao ambadiky ny asany, dia nalevina. Ary rehefa nalevina izy dia 3 andro dia nitsangana. Rehefa nitsangana izy 3 andro dia nanao passation amin'izay izy. Talohan'io tantara io avako, dia tsy nisy olombelona natao hoe tempolin'Andriamanitra. Manome fahazavana maromaro sy vitsivitsy ho anao. Fa ny olona izay nandray ny fanahy masina fahiny dia tsy tempolin'Andriamanitra ny anarany. Fa olona izay voaositra fotsiny ihany. Olona ina? Olom-boasitra. Natao hoe olom-boasitra dia nomena fanahy masina tamin'ny fotoana voafetra. Fotoana inona? Voafetra. Zay nampatonga hoe nosorany Saoly, dia rehefa tsy mendrika Saoly dia nesorina ilay fanahy. Nampidirina dia nesorina. Satria manino? Tsy tempoly Saoly. Mbola tsy tonga ny vanim-potoana hoe ianareo ny tempoliko, ianareo ny tempoly tsy natao tanana. Mbola tsy tonga izay vanim-potoana izay. Fa tsy permanent, passager, fandalovana fotsiny ihany, mena amin'ny fanahy masina. Zay natonga ny Davida ihany koa nanao vavaka, izay vavaka tsy tokony ho ataon'ny zanak'Andriamanitra intsony no hoe aza manasitra ny fanahinao hiala ato amiko. Manino Davida vavaka zany? Satria fantatry Davida fa tsy tempoly izy. Tsy tempoly. Ina mahatonga azy tsy tempoly? Satria izy tsy madio, tsy masina. Azonao le izy? Tsy madio, tsy masina. Raha atao sary zany le izy dia zao. Ohatrany hoe olona anankiray natao hoe tempoly, dia tafiditra any anatin'ny vavany, any anatin'ny rany any mihitsy ilay izy. Azonao? Ilay fanahy zany any anatin'ny momba azy, mifamatotra aminy. Ka raha tianao esorina ao amin'izay mifamatotra aminy izay le izy dia tsy maintsy vononao le olona. Tsy maintsy alatsaka ao ny rano dia miala tanteraka izy
zay vao tapitra ny tantara mandra-pahafatany zanak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo zao dia ao amin'ny foana fanamasina. Halleloja. Ao amin'ny foana fanamasina. Fa neny Israely kosa, nen'ireo olom-boafidin'Andriamanitra taloha izay nomeny fanahiny tao anatina fotoana voafetra tahaka ny Samsona dia tahaka ny akanjo ilay izy. Azonao? Akanjo azo esorina sa tsy azo esorina? Azo esorina tsara. Dia tahaka an'izay ilay fanamasina izay nomena ny Saoly nampitafiana azy nandritra ny fepitoana voafetra. Ilay fanamasina nomena ny Davida nomena azy fotsiny. Tena tahotra Davida hoe nanao tsy mendrika, nanota tamin'Andriamanitra, nijangajanga, namon'olona Andriamanitra mamindrafo amiko. Aza manaisitra n'ilay akanjo izay nomena ao. Izay vavaka tsy tokony nataon'ny zanak'Andriamanitra. Fa na inona manjo antsika, inona mety zavatra tsy mety ataontsika eto amin'izao tontolo izao. Mandehana mibebaka. Ekeo ny fahotanao. Mibeba eo anatrehan'i Jesosy dia mangatany rany Jesosy dia avoziny eo ny eo lay any anatinao. Dia velona indray fa tsy miala ho tempoly intsony ianao. Ozy ny teniny hoe onona eo aminy mandrakizay. Ina tsara? Onona eo aminy. Teo amin'ny vanim-potoana faharoa tsika izao Jesosy ny tempoly faharoa. Jesosy ny tempoly faharoa satria manino izy ilay fonenan'Andriamanitra. Izy ilay nitoeran'Andriamanitra. Rehefa maty Jesosy dia mifindra mitroazy amin'ny transfert amin'izay. Ozy izy filazany amin'izay satria ilay tempoly jereo tsara ilay tantara sy ilay sary tsy azo atao miara-miaina. Maninona tsara? Tamin'ny vanim-potoana izay mbola tao amin'ny vatatrano rindrina efatra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy mahazo tonga Jesosy. Satria manino lasa miara velona ilay tempoly anankiroa fa tsy maintsy mandeha tsirairay. Mandeha ny ray aloha ao anaty rindrina efatra mandritra nyity vanim-potoana anankiray ity. Arivo taona ny anarany. Na tsy tadidiko hoe felinjato taona ny anarany. Tapitra ny vanim-potoana anankiray, ozy izy Andriamanitra namoaka ny Loami ao amin'ny bokin'ny Joela sa ao amin'ny bokin'ny Amosa misy an'izay. Manomboka izao, tsy vahoakako intsony ianareo. Tsy vahoakako ianareo, tsy oloko intsony ianareo, tsy misy mifanatrehako intsony ao aminareo. Ao anatin'ity baibolitsika ity natao hoe Tanaka. Manomboka Genesis toko voalohany ka hatreo amin'ny Malaki. Dia io baiboly protestantatsika ity, izay tsy mitovy amin'ny baiboly katolika, dia mitovy kosa amin'ny baiboly jiosy. Satria manino nandritra ny vanim-potoana ny Genesis ka hatreo amin'ny Malaki, teo Andriamanitra no niresaka. Teo no tempolin'Andriamanitra ilay tao Israel. Fa rehefa tapitra ny vanim-potoana n'ireo mpaminany ireo, telonjato taona melohan'ny avian'i Jesosy, nangin'Andriamanitra ary niala amin'ny présansiny. Nandritra ny telonjato taona, tsisy présansin'Andriamanitra teto amin'izao tontolo izao. Ary rehefa tsisy présansin'Andriamanitra, dia inona resantsika teo? Tsy misy teny ihany koa. Azonao ilay izy? Présence teny. Tsy misaraka ireo. Tsisy hoe tao anivonay Andriamanitra izay tsy maheno azy. Tsy possible. Ary tsisy hoe izay maheno azy nefa tsisy présence. Tsy possible. Fa miara-mipetraka ireo ary Andriamanitra sy ny teniny dia iray ihany. Ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Andriamanitra présent égale Andriamanitra miresaka. Rehefa tsy miresaka izy, tenitenenin'olona fotsiny hoe eto Andriamanitra, eto anifontsika Andriamanitra, eto fanatrehan'Andriamanitra. Fa ny teniny ihany ny ahalalana ary ny teniny ahafantarana hoe tena eo marina ve izy. Amen. Telonjato taona nangina Andriamanitra, telonjato taona tsy misy présence. Dia namoaka karazana soratanana be dia be ny jiosy ny raketana tantara. Fa ry zareo ihany dia nahalala fa tsy tenin'Andriamanitra ireo. Fa ny baiboly katolika misy an'ireo teny ireo. Misy hoe baroka ao, misy hoe ecclésiastika ao, misy hoe jodita ao, misy hoe tobia ao, misy zavatra ohatrohatran'izany zany ao. Fa reo tsy tenin'Andriamanitra, tsy parole de Dieu ao anatin'ireo zavatra. Tapitra le présence voalohany, nangina izy telonjato taona, satria manino manomana ny fiavian'ny zanany izy, ny circonstance rehetrarehetra, ny toejavatra rehetrarehetra. Tonga ny zanany, tonga le tempoly faharoa, deuxième temple. Nandendeha izy, nanao soa izy, nitoroteny izy, nizara ny présansany izy, fa voafetra dia voafetra ny zavatra izay azony natao. Satria na ny Israely ara dia tsy nafeno azy akory, fa tanàna vitsivitsy fotsiny tao Israely ny nahazo azy. Dia hozy izy Jesosy ny resaka.
zao a tsy maintsy mandeha fa raha tsy mandeha dia tsy ho avy mimpananatra izay irahan'ny ray amin'ny anarako jerenao le tantara tsy miova mihitsy le izy fa tsy afaka miara-miaina le anankiroa raha nitoetra foana Jesosy dia tsy lasa tepolo mihitsy isika fa mpanaradia any Jesosy foana ihany aizandray misy azy dia any misy vahoaka be dia be roatra tsy mahita akory amin'ny 7 isanjato fa ny ray isanjato hafa dia inona ho ny lazainy sosisy io ny loka ay ve nefa tsy isy azany akory ny tany aloha tany dia namboarina amin'izay le izy ozy Jesosy hoe raha vao tsy miala izaho tepolon'Andriamanitra raha vao tsy miala le présence anankiray ity dia tsy afaka nidina ny fanamasina fa rehefa lasa dia ho avy ny fanamasina irahan'ny ray izy io amin'ny anarako ary izy dia hipetraka ao anatinareo ary anareo indray no lasa tepolo dia ozy izy ilay Korinthiana voalohany 7 andininy 9 sy 7 izay nivakitsika teo ianareo amin'izay no tepolon'Andriamanitra amen ny tepolon'Andriamanitra fatelo dia za sy anao tsy hoe za sy anao hoe fomba fiteny zany hoe izay hitanao rehetrarehetra dia za sy anao hoe tsy izay le izy fa lay za sy anao dia za sy anao izay narainy fitiavany za sy anao izay fonena amin'ny fanainy manana présence an'Andriamanitra be dia be ny olona mivavaka avako fa tsy manana présence an'Andriamanitra izy mandendehany fotsiny izy dia velona izy dia manompo izy dia manao karaza fanompony izy dia manao rakitra izy dia mety manao asy izy dia mety mandray fanasan'ny tompo izy dia mety mpiandry izy tsisy ratsy zany fa ny atao hoe tepolon'Andriamanitra dia présence an'Andriamanitra mandendeha za mandeha io zany dia velona ao anatiko ozy ny tenin'Andriamanitra mivakitsika teo mo tsy fantatrareo fa ianareo ny tepolon'Andriamanitra tepolon'Andriamanitra velona tepolon'Andriamanitra mandendeha any amin'ny toerana rehetrarehetra izay alehantsika zavatra efa diso lalana zany efa diso tantara raha ohatra ka ao anatina efitrano anankiray isika no anana fomba fiteny manokana dia anana fomba fiakanjo manokana za rehefa tia za manaja an'Andriamanitra misy olona mbola manao ohatran'izany rehefa any amin'izay misy azy ihany zany tsy isy raharaiko an'Andriamanitra fa atao amin'ny tranon'Andriamanitra za manaja azy io fomba fiteniko ato hafa ny akanjoko ato hafa misy fomba firesaka ohatran'izany mihitsy tranon'Andriamanitra ity manaova akanjo masina fa rehefa any amin'izay misy azy ihany zany mahazo manao zay tianao atao fa rehefa isika ny lasa tepolon'Andriamanitra dia masintsika ny mitoerana rehetra izay misy atsika masiny ianao atokotany dia masiny ianao atao trano masiny ianao any am-piasana dia masiny ianao ao an-trano rehefa miteniteny foana ny vavanao dia eritrereto zany zavatra ny ahoana ary ty vava-masina miteniteny foana ty rehefa mirediredy ny vavanao dia eritrereto zany ahoana ary ty vava-masina mirediredy le masina aloha tsy le hoe dia faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra izahay tsy zany ny atao hoe masina fa ny atao hoe masina dia mendrika ny atao hoe mendrika dia zavatra izay tsy mana fitohiny zavatra izay mahatsiaro tena mahatsapa hoe za voatokana ho an'Andriamanitra tsy hanao zavatra mana fitohina tsy hanao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra hitady ao amin'ny voninahitr'Andriamanitra raha manao akanjo mena anomboka anitsy io tsina satria ny Korinthiana voalohany 7 raisin'ny olona izy hoe ianareo tepolon'Andriamanitra dia ndeka le tepolon'Andriamanitra dia misy manao interprétation bidabe amin'izay hoe mifokasikara olona tsy mivavaka inao dia tepolon'Andriamanitra aza simbainy manimba ny tepolon'Andriamanitra io sigara io fa tsy lay vatana ity levona ity rapitso ravakapitso amin'ny heritaona raha ity ny tepolo mahasaro-piaro amin'Andriamanitra vao converti ianao tsy avela marary tsony io sa tsy mara zany ka mahasaro-piaro azy le iziko neny Jesosy ao voanisy tsy nilandamina kely tao anatin'ilay trano lasa narodana izy ahoana ry Andriamanitra misy virus mandendeha ny anaty vatanao tsy mety io
tepolin'Andriamanitra normal zany toko vavaka azo atao tsara mihitsy Andriamanitra misy Covid-19 mandendeha atao anatin'ny tepolinao. Azavely zany mandoto ny tepolinao le sery Andriamanitra. Tepolinao dia misy lelo manala baraka ny voninahitra zany. Ohatra zany fihevitry ny olona. Manao akanjo ianao dia misy rovitra tsy voninahitra Andriamanitra. Manao akanjo lafo vidiny raha ianao costard vidiana 15 millions tena voninahitra Andriamanitra rahalahy. Zao tena ohatr'izao mihitsy le voninahitra avy any ambony nefa Jesosy tsy nanao an'io na indray mandeha. Lazay fa io voninahitra Andriamanitra. Milanja gourmeta volamena le atao mandindy ohatra an'izao re. 25 millions vidiny voninahitra Andriamanitra mihitsy. Tondra tôbila menjaka tsara, manao ranomanitra tsy le plum. Fa le vao mitaika tonga dia ndroa andro tsy miala mihitsy voninahitra Andriamanitra zany. Tepolin'Andriamanitra, karakaraina tsara ny tepolin'Andriamanitra. Fa tsy ino ny tepolin'Andriamanitra. Raha ino ny tepolin'Andriamanitra, tsy isy tepolin'Andriamanitra avy ireo rahalahy ireo. Ny enjona mpanao batisa nge valala sy tantely rimbony ho any tsy miteny aminao ataovy zany. Fa tsy le hoanina sotroina ny tiako lazaina hoe mahatepolin'Andriamanitra fa zay hoantsika. Dia hozy izy Jesosy miresaka hoe zay miditra mivaka vange dia mety mivoaka amin'ny fivoahana ihany. Ny dikan'izany ho an'izay tsy mahazo tenga azy zay miditra mivava ny angabonia daholo ny lalany. Na kisoa io, na bitro io, na toyo, na inona, na inona ohatra izay daholo. Ka tsy tia ny tepolin'Andriamanitra, tsy tia tamaso ity. Averiko hoe tsy hoe anao kitototsika hoe tsy tepolin'Andriamanitra io zany. Zay mety atao amin'ny mety daholo. Na ho alako solaiko ary ty volomasoko ty tsy tepoly io ozy paster. Sasako anakiroa ty lohako ty ataoko ohatran'izao ny coiffurako. Ny ilany ataoko ohatran'ny akolany anankiray ohatran'ny voay. Tsy olona zany. Tsy tepoly io ozy paster. Filana ny anaran'izany. Fa ilay tepoly dia ilay fanahintsika. La inona tsara? Dia ozy izy ilay tenin'Andriamanitra mivakitsika teo amin'izay. Zay rehetra manimba ny tepolin'Andriamanitra. Manimba ino? Manimba ny fanahintsika. Manimba ny amatsika. Mahasarpiaro an'Andriamanitra io. Mahasarpiaro an' Jesosy io. Satria manimba. Tsy anareo no mifidy ahy, fa za no mifidy anareo. Nasiako fanahiko ao amin'ny fanahinareo. Azonao le izy? Fanahy tsy hita maso, monina ao anaty fanahy tsy hita maso. Fanahin'Andriamanitra tsy hita maso, monina ao anatin'ny fanahiko tsy hita maso. Dia mitaky amiko hitondra tena tsara. Amen. Hitondra tena masina. Hiteny araka sitrapon'Andriamanitra. Hisaina araka sitrapon'Andriamanitra. Tsy hanaoko tontony amin'izao fiainana izao. Satria izaho le tepolin'Andriamanitra. Tsy hoe hivavaka mba hatongavako any an-danitra. Tsy hanompo mba hatongavako any an-danitra. Tsy hanompo mba hazoko fitahina. Mbola olona andevy ihany ianao raha zany ny fomba fisainana. Fa hanompo satria izaho tepolin'Andriamanitra. Otsika nyresaka dia hoe ny tepolin'Andriamanitra dia misy ny présencen'Andriamanitra. Ny présencen'Andriamanitra dia milaza ny tenin'Andriamanitra. Ny alalanao fa tepolin'Andriamanitra ianao. Fa tsy ataontsika mpilivava fotsiny na hoe vakina fotsiny sotra masina dia hoe zay mihitsy ako. Ny alalanao fa tepolin'Andriamanitra ianao. Misy tenin'Andriamanitra mihodina ny anatinao. Tsy ianao no manao azy. Tsy ianao tsy aminterinandro ty reto avy miverse ho ataoko tsenjery ho saintsainiko andro amanala nanao an'izany koa ny fariseo. Fa fariseo tsy tepolin'Andriamanitra. Fa ny tepolin'Andriamanitra dia maheno an'Andriamanitra miresaka ao anatin'ny fanahiny. Zay le tenin'Andriamanitra. Zay le présencen'Andriamanitra. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra milaza any boky Korintiana 2:20. Izaho toetra ny tenanareo, moa tsy fantatrareo ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy. Ianareo ny tepolin'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra ao anatinareo. Rehefa reraka ianao manahoana? Misy tenin'Andriamanitra ve miasa ny anatinao? Rehefa mahazo fitahina ianao manahoana? Misy tenin'Andriamanitra ve eninao miresaka aminao? Rehefa manondrana ianao. Tsy hoe tepolin'Andriamanitra dia tena hoe impeccable be. Misy fotoana manondrana. Misy fotoana manao be loha be tsotro izao. Fantatro izao fa tsy mety ilay izy. Io loha mety amiko izao. Efa fantatro izao fa fotoana tokony haingana oka loha. Miaraka amin'ilay molotra. Oka loha. Tsy te halala tsotro izao.
fa rehefa tsy te halala iny ianao ny alalanao fa zanak'Andriamanitra ianao misy feo miresaka aminao mikalme an'ity fonao ty tsy mila mirakory ianao ry foko mitonia fa tonga dia misy mampitony ny fonao any anatinao rehefa reraka ianao misy mampahery za raha lasaina bavy zavatra anankiray tena anisako isorako ny tompo tena indraindray zany be deaibe ny ady be deaibe ny zavatra aty-panasy ady-tsaina be deaibe mifamezivezy tamin'ny 2008 a no natsony tompo any asa fanompony 2024 tsika izao firy taona zany 11 taona na pastera dia teo anelanelany 2008 mandrova tonga ny 2024 nisy fotoam-bavaka roa foana faravakely ny isan-kerinandro dia tsy tapaka mihitsy ireo fa tena tadidiko mihitsy tao anatin'izay 11 taona zay tao anatin'ny fotoam-bavaka tsy latsaka ny 5,000 zany fa na amin'ny fotoana misy fotoana reraka misy fotoana mba manao be loatra ny hafa koa misy fotoana tezitra misy fotoana taditenite foana misy fotoana tena miteny kely mihitsy ary alefako kely ty aloha dia rehefa avy eo mibebaka alohany fa ohatrany tena manahirana ty miaritra mafilavo ty fa zavatra mahavariana ako le fotoana eo anelanelany lady mandrapatonga larbi na larbi mandrapatonga lady misy fananganana foana ao ampovoan'ireo fotoana ireo misy teny eninao ary tsy ampoizinao le izy dia rehefa eninao le teny tonga dia kalma ohatrany tsisy ninona zany fiainanao ohatrany tsy nandalo onja zany tsy nandalo problema zany misy olona vitsivitsy manatona dia miresaka zay nalala efa ela be dia ohatr'izao fomba firesaka ry zareo ianao kosa aloha mafy dia ny tena moa zany manetry tena dia mody mba ay ve ohatrany tompo ohatrany tompo avy koa ny anankiray ianao aloha hienjany raha zay zavatra hitako ny lalovanao zay tena hienjany ianao ay ve fa eo mpandiniana le izy hoe misy fahamarinana ny zavatra tenenindry zareo hoe mafy satria hitany zavatra ny ainako hitany problema hitany karazana pasteur hitany karazana fivadiana karazana olona efa nandalo sy hitany masoko sy nanao zavatra fahafa be deaibe rehetrarehetra nefa mbola tafajo dia eo a mandeha le izy hoe tena tsy afa-ty amiko zany zavatra zany tsy za le izy satria tena mandika le izy hoe miainga larbi lahady zany dia tonga larbi fa eo anelanelan'ny larbi sy eo anelanelan'ny lahady sy ny larbi tsy maintsy regle total zay problema tsainao sy problema mpanahanao sy zay matezitra anao sy zay mampalahelo anao sy zay mampidongy anao sy zay tsy azo taritiny le izy tsy fanainina tsy hoe efa ho avy larbi talatariva jesosy io alamindry tokony alamy fa hiatrika fanompona raha-pesa fa Andriamanitra mihitsy mandrindra misy teny manao intervention manamboatra ny any anatinao raha manana ady ianao lakamisy tsy maintsy regle iny sabotsy ariva fa tsy azo entina lahady iny nisy fotoana no ny lasa pastera izy evada ohatra ny lamindamina zay ako so ohatran' Jesosy fa mety mba azo tohizana lavalava zany le komba sy le atezitezerana indraindray fa zavatra hitako anatin'le izy tena tezain'ny tompo foana ny anatiny non tsy hoe misy olona solo dia mahazo manao kototo fa tempoloko foana ianao tempolo foana dia misy miresaka misy manangana misy mampahery misy mampijoro foana misy mampibebaka foana misy mamerina miloniny foana hoe tsy mety zao fa mila amboariny zao tsy mety ty fa mila hitsy ty dia tafajoro ny zanak'Andriamanitra ny tempolin'Andriamanitra alalanao fa tempolin'Andriamanitra ianao misy miresaka foana ny anatinao any dia miverantsika mahafatra satria efa madiva amarantsika Andriamanitra sary-piaro amin'ilay tempoliny sary-piaro fanahanao Andriamanitra tsy sary-piaro amin'ny akanjo anaovanao ny problema ny akanjo anaovana dia manafotona n'ilay olona hafa ilay tempoly hafa izay mahita azy azonao ve le tantara tsy manafotoana ny mason'le olona koa fa manafotoana ny fanahan'le olona ny akanjo izay anaovanao zany hoe Andriamanitra tsy manana problema amin'ny akanjo anaovanao tsisy rara iny an'iny rehefa te hanao an'iny ianao novrereo amin'ny dosy ianao sy ny tompony ao jereva fitaratra dia mihay tsara mihitsy na hibridana ary ianao ina rarahin'Andriamanitra zany tsisy afa-baraka amin'izany mihitsy tsy manala baraka vonina azonao tsy mampiady an'le resaka raha hoe manala baraka voninahitra Andriamanitra tokony ao kostaritsika rehetra matory
rehefa mandro a ingainao trzovoziny dia akorisany raha kirina any fotsiny vehivavy tsy miala robe mihitsy mifahandro so dia hitan'ny anjely fa tsy vatana ilay tempoly tsy ty tsy raha nadio an'io ianao dia mba confort ho anao fotsiny dia mba tsy hamampinorina ny olona rehefa mandalo ianao na hitinenan'ny olona iteny satria ny olona zavatra ivelany ihany no teny za ve mpivavaka re masisiso reny zay le izy fa Andriamanitra tsy manao olana ny amin'io zany fa ny fanahintsika ny amantsika izay nataon'ny fitoerana arovy io isan'andro isan'andro rehefa voaka ny trano ianao dia eritrerety ilay tempolin'Andriamanitra voninahitra iny zany raha nasiana pavy isika natao mitovy position mialatsiny fa eritrereto kely fotsiny ilay mandritra ny fehim-potoana voafetra hoe natao mitovy position amin'ny Jesosy Kristy intsika Jesosy ilay tempolin'Andriamanitra tsisy mahasamihafa mihitsy fa iny vatana nantsofoana ny fanan'Andriamanitra iny dia takizay ihany koa tsika zay iny etsony Jesosy atsika nareo tsy ataoko etsy hoe mpanompo fahino sakay zay raha lahiko ianareo raha nabaviko ianareo reniko ianareo ho an'izay zokizokony rehetrarehetra vehivavy lehibehibe taona rehetra mihoatra ny 3 taona sy tapany lazainy Jesosy fa reniny ingenareo dia masaintseny reny Jesosy no nanondrana ry ambody ny sotry ay miady ampivatra fripy any ny reniny Jesosy le anabaviny tsy manaiky mihitsy ny ao anatin'ny bus ao fa raha ialina ho ny vola nomeny ka izy io ny tsy voaka fa poka ampinehany bus io raha vao misy zavatra tsy overiny le rahalany ihany koa amin'io mahivava be isika ny tempolin'Andriamanitra vao mivoaka ny trano tsika za tempolin'Andriamanitra ny tempolin'Andriamanitra dia tokony fitoerany tenin'Andriamanitra inona ny dika zany saintsaino andro aman'alina azavela iala eo imasonao miresamy tompo mba hanana an'izay communication zay mba tena hitoetra amin'ny tempolin'Andriamanitra hitoetra ho tempolin'Andriamanitra isika zao koa fanambarana Jesosy ny resaka ny tranoko atao hoe trano fivavahana ny tranoko atao hoe trano fivavahana ianareo nanao azy ho zoy fieren'ny jiolahy inona le zoy fieren'ny jiolahy ao daholo ty activité arabola rehetrarehetra jereo tsara ty zavatra ty tena mialatsiny mihitsy afa tena androany tompo tena midélivre antsika mihitsy amin'ny resa-bola fa lay tempolin'Andriamanitra tiny ka volany be dia be midina zany inge ty tantara ty lay tempoly izay natao fonenan'Andriamanitra fa business nataon-dralahy ary ny afetsendra olombelona zay ny problème ny lalàna ny nofony malemy azy dia zao ny zavatra natao ny besoin dia mamorona opportunité zany ny fisainana businessman rehefa nanomboka hitandry zareo hoe rehefa miditra ao anatin'ny trano ny olona anankiray dia anao fanatitra dia misy ny sasany tsy manana n'ilay tolotra fa manam-bola andao izy hivarotra ondrindray tsika zany dia hivarotra osy tsika dia hivarotra voromailala tsika dia anao mpanakalo volo tsika satria manino misy olona tonga avany dia ny ampafolo ilay fananana ohatra zany zao hoe karama 584 000 ariary rehefa nataony kajy 58 400 aiza reny hita 400 dia tsy maintsy ampafolony dia lasa zalana anao mpanakalo vola dia natao takalo le izy ny sasany any koa manana gisa 2 ataoko ahoana no fizarany ty gisa ty ray faingo 2 any gisa atolotra n'Andriamanitra gisa ray miampy lohany ray ve zany sa gisa ray miampy tongony anankiray manahirana zany mba marina ny calcul amidiny gisa 10 dia ampafolo zay no andaminana hoe foatrina zany ny valerandreo dia iny ny aleo dia ny forona ny business dia lasa toerana fanaovana business ay tempolin'Andriamanitra zasanao tsy toerana fanaovana business fa tempolin'Andriamanitra isika balazao azy namanao hoe tsy fanaovana business tsika
azaiko tsara tsy resaka varoteny zany tsy fivarotateny zany izy mantsy milaza vaina tsara mihitsy amin'olona sasany fa hafa mihitsy mifandraisan'ny sasany ave izy mitantara aloha tena resy lahatra mihitsy hoe tsy business tena tsy posy ianao ve zanak'Andriamanitra dia hivaroteny gaga ianao taiza amin'ilay toriteny ary misy azahazavatra fa le business resahana eto ty saina ity mieritreritra vola zany tenenan Jesosy ange hoe nareo tsy afaka manompo an'Andriamanitra sy mamona tsy azonareo atao sady tempolin'Andriamanitra sy sainareo io tempolo mamona io sainareo tempolo fiahiahina zao fiaina zao tempolo filan-karena fa zany ataony olona ny fivavahana ataony antsany inge tantaranyity tempolo ity teto hoe fivavahana atao isa-tsabato fa ny business mitohy ihany business maloto ny business rehetratra zay endrika business mitohy foana sasenao tsy natao eritreritra n'izany mandrakariva ny tempolin'Andriamanitra tsy natao eritreritra mandrakariva ahoana ny atsara n'ity fiaina ity ahoana ny apety ny zavaboary rehetra manerina zao tontolo zao zay foron'Andriamanitra hafa mihitsy ny olombelona fa ny olombelona ihany no mihevitra ny rapitso ny ravakapitso tsy mbola nahita toto mihitsy ianao eritreritra hoe inona no fatrano ravakapitso tsy possible zany na hoe ganagana dia mifampiresaka gagagagagaga ndika zay zany raha zao no mitohy ho fatitsika amin'ny herinandro tsisy ganagana mihitsy hoe efa kaikitiny krismasy izy no faty zasa ianao raha ianao no tonga aloha tsy hainaiko ianao tsisy an'izany ganagana tsy mieritreritra ny rapetso ny ravakapitso fa ny androany ihany ny azy no hoan'ny rehefa ny rainareo zay any an-danitra izy manome azy memempoana orikely finono tsy mihoatra no mitsintsina maro va ianareo ka nahoana ny tempolin'Andriamanitra ny ataonareo fanodikodinana fieritreretana an'ity fiainana mbola tsy ay afaka ray volana afaka herintaona afaka telo taona zany ny fampianara zao tontolo zao hoe manofinofisy le nofinofisy na afaka 5 taona manofinofisy ianao fampianaran'i Kristy tsy manofinofisa zany tsy mahita zany mihitsy ianao anatin'ny Baiboly hoe manofinofisa fa za tanteraka ny nofinofinareo tsisy an'izany tompoko ato fa foroporony olombelona zany fampianarana izay nalain'ny olona tamin'ny fampianara zao tontolo zao dia nataony amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy tanteraka ny nofinofinao rehetrarehetra langa sy fitaka zany tsy avy amin'Andriamanitra zany fa za ianao tempolin'Andriamanitra tsy natao hanodikodina be zany ay moa tsy ho stressé aiza moa tsy satra nyty aretina rehetrarehetra ity avy lazaina fa ny tompo mampandalo fitsapana sy fizahanttoetra ianao no teheritreritra an'izany tsisy teny anao mihitsy hoe tadava vola ataovy zay ahatongavan'io be da be ianao dia amorona aretina do eo fa tsy fizahanttoetra sy fitsapana zany io fitsapana ny tetavina io tsapatena ianao fitsapatena ny anaran'io fa isika tempolin'Andriamanitra natao isaina ny amin'Andriamanitra ny amin'ny tenin'Andriamanitra natao toeram-pivavahana isika mandehandeha ny toeram-pivavahana tempolin'Andriamanitra tsy tempola fiahiahina izy no miaya tsy tempola fiahiahina ny zanaka izy no mikarakara ny fikany devoly dia zao say miaya andreo ianao nefa ianao tsy afaka ny anao ninina kory matsiaro an'ilay resaka rehefa mandeha zay manatitra ny pidera rehefa andro 12 alina dia lasa zay anankiray hiakatra totohatra etsy dia miandry zay ery ambany ery dia ozany ray taorina ny resaka hoe dia raha misy misambotra moa iny dia inona mba azontsika atao ety ambany ety zany fa dia zay foana nefa lojika hoe miandry iny izy miakatra an'ilay totohatra dia rehefa lasa dify any izy dia zay vao mandeha ny tôbily fa zay mihitsy mifantaniny hoe raha misy bandy telo labokina be misambotra an'iny inona ataonareo ato zay ray ihany lehilahy fa vehivavy ny ambiny inona ny ataonareo tsisy fa dia zay fotsiny andraso eto fotsiny andraso eto dia ohatra zay mihitsy le an'ny devoly asainy ianao misaintsaina ny sécurité azanakao asainy ianao mieritreritra mpangalajaza asainy ianao mieritreritra nyty information ratsy rehetrarehetra ty asainy ianao mieritreritra vidimenaka nefa olona tsy vidimenaka rehefa aveo akoriny a mbola misy tsara mihitsy ny tapaka litra ao anatin'ilay tavoara alabastara
fa sainy ianao mieritreritra hoe rehefa mivity manaraka dia lafo be io ary le amin'ny manaraka io a mila hena zany le vidina le hena rehefa avy eo a rehefa vity menaka dia te mila amboana feno fiahiahina feno business ao anatin'ilay tempolin'Andriamanitra ao anatin'ilay amina mandritra izay fotoana rehetrarehetra izay zavatra ivelany ny asakasahany ilay karakarana ny tempolin'Andriamanitra fa ny amina antsika ny tempolin'Andriamanitra raha misy manimba an'io vovoaka ny trano ianao tsy hanimba ny tempolin'Andriamanitra fitoerana fiovafanty tempolin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra mivezivezy ato tsy azo sombainy amen. Rehefa misy olona miteniteny foana za ampidirina ny anatin'ny aminanao ny teny ozy anina hoe zaho iny tsakotsako ozy mamana le zavatra nytenena amin'ny efa tamin'ny 20 taona lasa tsy ho tafavoaka mandrakizay hony a zany giaviko ny atao hoe manimba tempolin'Andriamanitra azonao le manimba tahirizinao ao zavatra manimba anao rehetra dia vonfonao vony sainao dia aveko eto le resaka hoe fizahan-toetra tsy fizahan-toetra fa fizahanteny tsy fitsapana fa fitsapatena ianao iny mampijala ny tenana manomboka androany za tempolin'Andriamanitra izay napetraka Andriamanitra tonombo toetra ato dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra tsy positivisme amin'ny toetra ato tsika tsy maintsy tafavoaka tsika tsy maintsy mahomby mety daholo izay atao antsika tsy zany fa za zanak'Andriamanitra fitoeran'Andriamanitra mamoaka zavatra araka sitrapon'Andriamanitra ny vavako velesina asina mafy izay tenenina mafy izay tenenina mafy ilay tempolin'Andriamanitra fa ozy izy Paoly miresaka raiso ny finoana ho ampinga lasa izy mandray an'ilay tenin'Andriamanitra tenenina mafy izay fa zay manana pinga iarovana ny tenanay amin'izany teny mafy sy mandratra sy mamono izany zay manana n'ilay sabatra ny fanahy hiadivanay dia asay afaka mamoaka teny malefaka afaka misaotra n'Andriamanitra ny amin'ny zavatra maro isan-karazany tompo misaotra ny amin'ity sakafo ity faharitry loka zay ny vola eo am-pelantanana zay fataro tsara le izy zay ny vola eo am-pelantanana vesa noho ny amin'ny fiahiahinao ny rapitso ny ravakapitso fa misy olona tsy mihinan-doka noho ny amin'ny fiahiany rapitso ny ravakapitso marina sadiso misy tsara ao mahazo anana mahazo tongolo mahazo voatabia fa la tempolin'Andriamanitra lasa fiahiahinana zao fiainana zao dia heriny amin'ny ankizy io misy rakizy tsy io zany misy fa io nitakatra eo finoko hoe io nitakatra eo finoko me Andriamanitra foantsika za no tena tsy mino mihitsy na fona fa mba hiteny an'ity zavatra ray ity za tena tsy mino mihitsy hoe nataon'Andriamanitra zany tsisy loka zany raha tsy tena ka exceptionnel tsisy fa tsy mino mihitsy aho hoe tsy manana an'le vola hevi-tanan-doka ianao fa ny misy à 99% du temps misy aho fa tsy mino an'le rapitso hoe raha lanty tsisy le rapitso raha lanty raha hohanina daholo ty tsisy tsony ane tsy mianatra ny anareo raha hividanana loko ty fa menara tahaka voromanidina manombo zao fa voromanidina hoa tsisy garagana nahita an'izany ianao rehefa miresaka ny garagana dia nyresany eo fotsiny dia hoe ary atsinanana misy rano zainy eo dao tsika hoany samby hita fa tsisy akory ny ary hoe sao dia misy voay zany sao dia tsisy raha iny lasa fotsiny fa isika olombelona tepoly manotokodina fandiniana zavatra be dehibe mihevitra ny amin'ny apitso mihevitra ny amin'ny heritaona mihevitra ny amin'ny 10 taona amronana ty fomba fiteny rehetrarehetra ty tanora ratsy fiary antitra vo tanora mamboly azo antitra misy fialokalofana nefa le antitra tsy hay hoe rapitso dia efa tapitra ny olokafa mialokaloka eo ny olokafa mialokaloka eo raha vorontsiloza mialokaloka eo ianao ny miary ianao ny mikarakara fa zasenao tempolin'Andriamanitra ny amin'ny anio omena atsika ny mimpona ity fosy saina ity natao isaisaina atao tempony amen zany atao fandoran-tena mao tempony voavoaka ny trano ianao tempoly tsy tempolina teniteny foana rehetra
tsy te-polina fimenimena tsy te-polina fanomezantsiny averina foana le resaka fanomezantsiny satria tena trop be le fiainan'ny malagasy mihitsy ka zao dia mba anisan'le tratra koa tsika ary ny tena marina tena anisantsika fa mba samy tsy miteny fotsiny fa ny tokantrano samy menimenina any za hoe mora menimeno maneo am-pastera fa mba tsy any ny fanaovana an'izany fa samy menimenina am'izay misy azy any fa ny tenin'Andriamanitra mirapelle atsika tsika te-polina Andriamanitra tsika tsy miainy amin'izao fiainana izao ozy izy ny tenin'Andriamanitra alao iay azy zany alao iay azy zany alao ny maty andevina amin'ny maty ao amin'ny fiainao manara misy zavatra ao natao an'izao tontolo zao natao an'izao tontolo zao hainy tsara mikarakaraan'io hainy tsara manao zay mety amin'io fa zasy ianao te-polin'Andriamanitra aoka ny tenin'Andriamanitra ny odina betsaka inatsika fa misy tady eritreritra hafahafa tsy zany ka miasantsika asa foana miasa toy ny tady karama toy ny tady voly tsy reny mamelona atsika raha tapiny reny raha tapinaza lalana misy foana ataon'Andriamanitra tsy reny mamelona atsika raha manao condition patron anao ka mahatonga anao tsy maintsy miala aza manararoatra n'izany te izany mihitsy hoe zay ny nandrasako sotra ny Jesosy ho anahy mihitsy ny afatriny isan-kerinandro tsy niteny an'izay izy fa ny andro topy izy fa tsy mifamatotra amin'izany ny fiainantsika tsy mifamatotra amin'izay misy fa ny te-polin'Andriamanitra dia adidin'Andriamanitra mbola nahita ianao tao anatin'ny tantara Jesosy niay izy ho an'n'izy tsy manana izy na dia izay atoriny ary raha alina aizitsika ny atory tsy fantatro mihitsy hoe aizitsika ny atory dia ahoana ny rapetsy tsy haiko mihitsy ahoana ny mofo tsisy raraiko an'izany dia ahoana raha misy jiolafy ny jiolangy any an-dalana makany Samary izany tsy fantatro ny amin'izany tsy fantatro zany eny dika an'ilay hoe raha tsy tonga ohatry zaza ianareo tsy mahazo miditra amin'ny fanjakana lanitra ny olon-dehibe miay ianarantsika reo misy miay daholo ny deuxième prénom rehetrarehetra John miay Rakoto miay daholo ny deuxième prénom fa ny ankizy tsy miraraha zany voaka ny trano izy dia any fotsiny fata fa tsy maintsy misakafo izy tsy te halala zany hoe lafo vary tsy isy raha efa 20 000 zao makalioka tsy fantatro 50 000 ary fa mila misy vary miditra vavako zay fantatro tena mba mandefa kely ny gote aloha amin'ity ray volana ty fa reraka ataovy azany ezazy tsy mahavita androandro koa rena anaovan'io ranomasy izy ka ariva eo ary io navelesinao atoizany ray rehefa reraka izy ko rehefa reraka ianao moa zany reraka ianao mamely azy dia toizany zany ny zaza dia tsika ihany koa toko tahaka izany aza atao feno fiahinany any anaty fa te-polin'Andriamanitra fa tsika hitsangana ivaka mila fa atao anaty izay afatra izay nahazo anjary ianao dia fa raha tsy misy zavatra afinao ny tombona zany miresaka amin'ny tompo parak'izay taritany andro raha maniry ary vavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotovoka